Semanila Namamitana Siti Sayata Fragrancy Guiding Dainu La Fontana Rarera Canitera Rarera Canitera I'm sinto não yang puraka Pasena putraka Kami putraka Sia tutu puoniana La vitana Grazie Manila Navamitana Siti Sayata Faresi Kanjing Dainui La Fontana Rarira Canitena Rarira Canitena Ai sinto yang puraka Pasena putraka Kami putraka Marufagalo nitikan setiap titik Marufagalo nitikan setiap titik Kisah impianmu hilang Kristi Kau perlu masuk di sana Kisah impianmu hilang Bakwana Ia waktu Mampa baru nitikan setiap titik Mampa baru nitikan setiap titik Kisah impianmu hilang Kristi Kau perlu masuk di sana Kisah impianmu hilang Bakwana Ia waktu Sia tutu puoniana La vitana Grazie Manila Navamitana Siti Sayata Kanjing Dainui La Fontana Rarera Canitena Rarera Canitena Ai sinto yang puraka Pasena putraka Kami putraka La Vitana Era mamanifaika ozy izy ny filazan'ilay akamankiray zay amin'ny fandaharana midi manifaika. Fa ny ravantsika rehetra amin'izao arivarivo zao misy vaovao momba an'le douane sy ny direction générale des impôts tokony tsy maintsy avoaka satria rehefa nivoaka zany le resakitsika maly de nanao démentir zareo de avy tsika mivalikafatra miaraka amin'ny dossier proof eto an-tanana ka tsara ihany tsy hoe ihany fa ny
tena tanjona irina amin'ny anaovana édition spéciale ohatran'izao dia ny ampifono vahoaka amin'ny torimasony mba hahatonga saina ny vahoaka amin'ny zavatra miseho. Satria raha ohatra hoe nenihoantsika zany le kabarin'ny filoham-pirenena tany amin'ny ONU dia tsy menatra izy ny mandainga. Samy mahita ny vahoaka any amin'iny ampania, Ambovombe sy ny karazan'iny fa misy pipeline vita ao natao ho an'ny rano hosotroina. Marina fa hoe tsy ampy zarazaraina ny vahoakan'ny tiliara mangetaeta rano avokoa, fa au moins efa misy une bonne partie zany desservie par rapport amin'izay. Ary io projet io dia nalainy Andry Rajoelina fotsiny zao hoe anazy ary lazainy fa izy no nanao azy de ry ny misehatra ny ONU ry. Satria rehefa mitady isika mianakavy ary mijery hoe sao de misy hafa kosa e, tena tsy nahita ary tsy hafenina fa tena nitady tokoa tsika fa tsy nahita fa ny projet pipeline efa vitan'i Hery Rajaonarimampianina no lazainy Andry Rajoelina fa anazy. Mitohy ihany nefa le lainga rehefa tratran'le pression avy eto amintsika eto ry zareo dia amin'ny privatisation ny douane sy ny impôt dia mitohy ihany ny lainga ka ho hazavaintsika eto rehefa avy eo ny momba an'izany ary mianoho tsara mba ahafahanareo mahalala hoe aiza ho aiza ny tena olana ary inona ny zavatra gravy tena hipoaka raha zany zavatra zany efa andalam-pametrahana ry zalahy rehefa manomboka miasa. Zany hoe ireto olon'i Andry Rajoelina ireto zany de efa mahatsapa fa mety ho sahirana izy rapitso de efa mametraka izy fifanarahana à long terme amina société vahiny. Amin'izay andro zay rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony ry zareo de any alavitra any izy no mandray na mi-toucher ny dividendeny am'le opération an'le société napetrany. Eo zany no tena olana ka nisy zavatra nanaitra ahy manko androany rehefa le mianatra an'itony investigation itony manko dia misy karazana projection indraindray arahana ary tsy maintsy ianarana satria maro sy mivoatra be ny teknôlôjia amin'ny investigation nefa ny intervention humaine no tena lehibe ao anatin'izany atao hoe investigation zany. Ka iresaka tsika ny titran'le izy de hoe la logique, non la fiction doit être logique. C'est la différence entre la vérité et la fiction hozy izy. La fiction doit être logique. Ary eo mihitsy tsika malagasy no vohy foana matetika satria tsy haitsika ny manavaka ny atao hoe fiction sy ny hoe marina. Be dia be ny olona manao manipulation. Ohatra hoe te handeha amina fitsarana izy de manao manipulation, manao instrumentalisation sy ny karazany. Fa mila mailo amin'ireny zavatra ireny ary mila teknika ny démasquer an'ireny ho an'ny olona
tsy de havanana na tsy de hoe nianatra loatra n'izany atao hoe technique d'investigation zany a, dia sarotsarotra aminy no midémystifier opération de manipulation na opération d'instrumentalisation. Tena tratra an'io tsika ary izay no nahatonga anahako hoe mba ho développeko ataoko ami'tantatsika amin'ny éditorial mba ho sady fampahafantarana no sady fampianarana. Alohan'ny hanombohantsika dia mamelà anareo hihaino an'ity hiran'ny moi je l'appelle the queen, la reine, ny mpanjakan'ny soul na ny jazz malagasy, zay mahay mba soraty eo, tsisy artista ka tsy nandalo teo ambany tanany, na amin'ny alalan'ny soratra amin'ny tononkira, na amin'ny alalan'ny composition, na amin'ny alalan'ny production, dia enjany zany olona zany ary tena mahery tokoa satria maro ny génération nandalo ino de izy teo, nandalo teo am-pelantanany. Ary anontany anareo aho, fantatrareo ve zany olona zany tompoko? Ny artista tonga de malala hoe sy ny olona tena tia mozika tonga de malala hoe azafady Yann zany na Yann zany, somary reradreraka ny havanareo satria avy lavitra, efa tamin'ny 4 maraina no niala tato an-trano, tamin'ny 5 hariva vao tafiditra, ka tsisy nahita nareo ary tsisy afaka naminany. Zany raha matoa zany dia fandrandray amanantena tsy nisy ho aho, indrindraindrindra ny artista ao afovoan-tany ka tsy nandalo tamin'ny soratanany, fanoroana, fanatorotoroana, fampianarana maro ny zava-bitan'ny ramatoa Fandrandry Amanantena amin'ny resaka zavakanto. Izany olona zany mendrika nomena ny mari-boninahitra ambony indrindra fa tsy andrasana ho faty vao omena. Tsy fantatro moa izy raha nahazo na tsia fa tena na soratra, na mozika, na kalo, na kanto, tena enjana ary anisany tena enjana, pour ne pas dire hoe la seule enjana ramatoa Fanja Andriamanantena. Fa rehefa tsika nihira re, matoa amikalo ozy hira rona rehefa tsika, de avy eo mbola asiantsika rehefa vita ny éditorial. Dahory. Mikialo izy ao aririza ka mamboraketo reo rakitra fata tsikalo anterisetra tsy didy mahafanina fa araelo anao mikialo fatiamanina matoa mikialo iritsoka manina mitery itivaliako mantakary masina dia fantatro sary famana mihitsy no namoronako azy natoloky rahitsy mikialo
izao ariviza ka mamboraketo reo rakitrefatà tsikalo anterisetra tsy didy mahafanina fa alaelo anao mikalo fatiamanina atoao mikalo miritsoka mangina mitely pidivariako antakary masina dia fantatro sady famoana izy no namoronako azy natoloky ravitsy mikalo izao ariviza ka mamboraketo reo rakitrefatà tsikalo anterisetra tsy didy mahafanina fa araelo anao mikalo faria manina Ny coup de piano zany tena enjany zany ary tsy afenina fa tonga ianao de babo avy hatrany raha vao ity mpanjakan'ny jazz malagasy ty, mpanjakan'ny kanto sy ny hira malagasy, dia mihitsy ny ilazako azy, ary na izy ary angamba mety gaga hoe ary toa mba fantatry Fleury ny asa tanako. Tena mihaino anao ahako, Ramatoa Fandry Andriamanantena, ary tadidiko ny fifampihaonana tao amin'ny Club du Lac Behoririka angambany izy io, ny amin'ny fifandonam-bera, fankalalana, ary manatrika ireto tanora manao pôkera, mampirahalahiana, tsy de misy bagara hoe ahoana, ny fitendrena, ny hira rehefa ataonao ny zoma amy cabaret miaraka am'ry Rija Ramanatantana, Jakatina sy ny karazany. Tirity anisan'ny hiranao tena tiako a, za moa tsy fantatro na hoe ianao no tena nanao azy na ana fa tena tiako tirity ary alefako daholo. Sivy commentaire ho an'izany olobe atsika amin'ny hira sy ny kanto zany, fa mba anisan'ny tena teneniko anao Rija Ramanatoanina, maro Lalatina, maro ny hira noforonina izy io ray aman-dreny io ho an'ireo olona ireo. Ndao mba asivy commentaire inona no azonareo tenenina daholo fa tsy voatery hoe hiresaka politika foana.
Kurayana Umpifanina Sieri Teritamiku Kanifana Funi Mula Zaza Kurayana Yara Kaira Yira Kufaini Atema Ifiti Ira Tenamani Zara Kuechini Kurayana Umpifanina Sieri Teritamiku Kanifana Funi Mula Zaza Nia Tatamiku Kurayana Yara Kaira La Yira Kufaini Ate Magnifici Ira Tenamani Zara Kurayana Nuafaka Amotata Imya Finareta Farah Sifantacha Disano e fatta di Kurayana Kurayana Nuafaka Amantata Dimya Finareta Farah Sifantacha Disano Anisan'ny mpanakanto tena tiako koa i Mahery Silika amin'ny bahaki roatra an'izay a.
tena anisan'ny tena ankafiziko. Bon, hiditra amin'ny fandaharantsika tsika, kopa-tsatroka miarabantsika mianakavy. Salama, salamatra daholo, akory laly, mbola tsara va? Akory lia? Salama va ny tainy? Akory aby sika ao? Karakory e? Io le tsy haiky namana any Dego zay, karakory e? Ho alefako aminareo ty zavatra resahako ty ho aho de avy amin'ny extrait an'le film hoe L'Enquête. Resaka natao karazany hoe izy ty manko inspiration avy amina fait réel zany ary resaka trafic d'armes international. Ao anatin'izany resaka trafic d'armes international zany no tena misy ny famonoana ary lobbying sy lobbyiste maro no mihefa amin'izany. Ny ankety mandeha amin'izany de matetika au niveau an'ny CIA, FBI, Interpol na police renseignement généraux miandraikitra ny enquête internationale. Misy olona maromaro visé amin'izany matetika fa ny déclenchement ny enquête efa mandeha parallèle foana fa matetika ireny olona ireny de tena faran'ny fetsy indrindra eto ambonin'ny tany ka sarotra be no mi-arrêté azy satria manana homme de main maromaro izy. Ary izy tsy mba tratra mihitsy amin'ny azafady a. Tsy mba tratra mihitsy ry zalahy amin'ny enquête zay atao satria tsy mbô raha tsy hoe après démonstration de misy manao mi-collaborer ny mpanao enquête a de am'izay vao misy tratra hoe tena tratra satria misy olona matetika irahan'ny karazany hoe homme de main mpamono olona de ireny matetika no mi-collaborer amin'ny organisme d'enquête tahaka ny hoe Interpol na CIA ohatran'izany na ny Mossad na ny MI6 ny anglisy dia na ny Europol, misy koa ny Europol manko dia mahazo immunité le olona dia avoaka ny marina satria manomboka menacer koa le fianakaviany ary ny tena grave de mety higadra mandrapahafaty izy de anjaran'ireny organisme ireny no manafina azy mandrapahafatiny sous une autre identité zany. Ny andraisantsika an'le izy a de zao, l'enquête a été réalisée par Tom Tykwer. Ny acteur nilalao tam'izany de Naomi Watts, Jack McGee, Ulrich Thomsen. Ary nisy an'le agent hoe le Jack McGee zany Owen nanao an'le enquête à la fois financière zany sy enquête d'armes internationale. Fa ny zavatra raisintsika ao anatin'le izy a ary moralité hotirena dia eno tsara itenenga Jack McGee ty na Owen rehefa tratra zany a le colonel donneur d'ordre amin'ny hoe mila vonoina ty a, mila atao mi-disparaître ty a de tratra ihany le dala amin'ny farany a dia nalohany izy tsy mbola ni-collaborer fa zao ny zavatra navaliny tao anaty enquête de io no raisintsika ho velabelarantsika par rapport ny cas an'i Madagasikara. Eno iary. Les êtres le genre d'homme qui aspire à mourir pour une cause plus motivante. Bien, c'est la différence entre la vérité et la fiction. La fiction doit être logique. C'est la vérité
C'est la différence entre la vérité et la fiction aussi. La fiction doit être logique. Averiko kely, maritra kely fa tsy mihoatra ny 20 secondes io resaka io. Les êtres le genre d'homme qui aspire à mourir pour une cause plus motivante. Bien, c'est la différence entre la vérité et la fiction. La fiction doit être logique. Ity raha namana miteny hoe la fiction doit être logique ity zany de le commanditaire-na meurtre foana. Zany hoe misy assassin professionnel zany dia mazava hoazy mena vola de hoe éliminer itsy dia matetika izy ireny tireur d'élite na assassin professionnel tsotra zao. Parce que am'zao fotoana zao manko io tsify anao mifandona am'le olona de efa mahatsiaro ohatran'ny mangididy kely ianao de efa tafita zay le fanafody de maty ianao. Ary ile rangahy ty zany efa lehibe izy, efa on va dire hoe presque 70 ans, colonel izy ary ny androm-piainany rehetra dia nilaniny tamin'ny communisme. Zany hoe c'est quelqu'un qui, quand vous regardez tout de suite là comme ça, analyse superficielle sans aller en profondeur zany, dia vous pensez que c'est un homme de paix, un homme araky ty teneny teo Enoy anie? Les êtres le genre d'homme qui aspire à mourir pour une cause plus motivante. Vous êtes le genre d'homme qui aspire à mourir ozy pour une cause plus motivante. Zany hoe ty le ataonao ty tsy motivant mihitsy ary sale boulot, mais qui aspire à une cause plus motivante. Zao ny zavatra hazavaiko amintsika zany matetika de olona tsy ampoizinao. Joro eo anoloanao eo izy tsisy kitihana. Quand il y a quelqu'un qui est en face de vous qui est trop parfait, il faut se méfier. Sur l'apparence zany. Parce que ny tena zavatra iray zany itovizan'ny malfaiteur na ny hoe tena hoe grand banditisme mihitsy zany les grands escrocs dia ils font tout pour que leur paraître public soit parfait. Ny cravatte mitsatoka tsara, asiana tsara an'le mitsivalana eto, ny palitao ao tsara amin'ny couturier lafo, kiraro mangirana tsara, ataotsikasin-dalitsa, ny solomaso, ny famantaranandro, ny volo misy gel tsara, tonga de fantatrareo hoe iza zao ny définisseko an'izany raha ny Madagasikara. Misy olona 2-3 izy ao. Paraître an'izany tena hoe tena manaiky anao e. Misy telo lahy reo, ny anankiroa mipetraka eny Ambohibo eny. Ary sarotra aminao ny hino hoe ohatra hoe le rangahy anankiray zany hoe ty rangahy ty tena nanapotiky ary tena nampafahito ny siramamy mihitsy. Fa io rehefa miresaka de mody ahoana e? Inona natao an'lahy? C'est vraiment la douceur, le doux, tena ohatran'ny hoe incapable hahavita zava-doza. Le anankiray koa manana birao eny Beririka eny, madio lamba, tena madio lamba e, tsy kasin-dalitsa.
Sarotra ny ino raha jerena mahasoatra an'izao hoe ty olona ty mahavita zava-doza. Lasa an'ity ny gara ray manontolo. Tsy vitan'ny ao Antananarivo fa hatrany Toamasina. Lasa saina anao zany. Sarotra mihitsy ny ino zany. De miakatra ambonimbony any tsika am'le olona manao gel zany, tena hoe impeccable, tena le genre de personne qui se met sous la douche pendant 45 minutes, 30 minutes minimum. Se parfumer, tout est bien, sy ny karazany. Impeccable. Chemise Van Lac na Stefano. Miantsena any amin'ny LVMH, avenue Montaigne, Paris. Tena hoe impeccable, tena tsisy n'inona ahafahanao mieritreritra fa ty olo ty capable mahavita zava-doza. Meko ohatra anankiray nareo, raha olona tsara fiakanjo tam'zany atao hoe andron'ny tsy azo atao ny fivarotana alcool tany États-Unis. De tao nisy an'ireny le antsoina hoe les affranchis. Mihaja be daholo zany. Na ny tokantrano, na ny vadiny, na ny tômôbila, tsy kasin-dalitra. Nikita ny Al Capone, ny volo tena mandeha coiffure pratiquement 2 fois par semaine. Tsy eritreretinao mihitsy. Io zany aloha le lôzika voalohany hoe la vérité c'est au fond de ces gens-là. Mais par leur paraître, il est bien logique pour les gens qui les regardent, qui les observent. Ka hoe ty parrain ty, jereo tsara le parrain. Même manao peignoir de chambre izy. Inona ty izy teo? Dormeuil. Ny lamba, le malama zany. Na le soie malama. Ny costard petraka tsara, ny paraitre zany tena ao tsara. Tsy eritreretinao mihitsy hoe ity parrain ty ne il suffit miteny hoe il faut lui couper la main, de tapaka ny tanan'iny olona iny zay. Tsy eritreretinao mihitsy hoe filoham-pirenena taty Eropa taty. Noho ny resaka trosa fotsiny de ho avoakan'le ray le izy. Tena mahavita manao assassinat goavana. Maty le filoham-pirenena anankiray. Makihena amina resaka mouvement populaire, liberté. Na hoe dictateur le olona. Nefa dossier ho avoakan'le olona hoe lahy nanako vola, nefa lahy mitrahir anahy. Mandeha mibaiko ary miainga mibaiko tsy maintsy vonoiny le ry. Fa manahirana. Dans ce cas-là, la fiction c'est dictateur hono le olona. Nefa ho an'ny olona zay tsy nandalo tany am'zany toerana zany de tsy mahalala akory hoe zany toerana zany anisan'ny niadana indrindra teto Afrika. Ary madio ny tanàna. Vao manambady fotsiny ny tanora teraka, manana ny nationalité mipetraka am'zany tanàna zany tonga de mahazo tômôbila sy trano. Ny fitsaboana gratuit, ny fanafody gratuit, ny fianarana gratuit. Manenina tongotra aman-tanana mihitsy zao ny vahoakan'io firenena io ary mahatsapa hoe tena ny manipulena efa vonoina le leader. Rehefa tena lasy kibako-bô, zay vao nanenina daholo hoe fa ino ty nataontsika menakavy. Jereo ty ataon'le rangahy ty. Misy an'izay le
manipulation zay zany hoe fiction. Le fiction zany mibetsaka de anao moa anisan'ny élément manipulaire ianao. De le fiction ary zay tsapan'ny psychologue am'resaka manipulation de masse fa il est beaucoup plus facile de raconter des mensonges et que la population embrasse. Sinon gobe pour être vulgaire. Ny lainga de mora raisin'ny vahoaka kokoa. Ny fitapitaka de mora raisin'ny vahoaka kokoa. Fa ny filazana ny marina amin'ny vahoaka de tsy tiany. Io zany no tena sahirana mihitsy ny mpandinika amin'ny fivoaran'ny toe-tsain'ny olona eto ambonin'ny tany a. Plus soi-disant hoe misy teknôlôjia matanjaka. Samy manana accès amina teknôlôjia, amina renseignement sy information daholo ny olona rehetra, fa ny majorité an'ny olona eto ambonin'ny tany tsy malagasy rery io, donc tsy afaka miteny malagasy hoe aika tsy zay rery a. Non. Manana sens nareo, misy miteny ary misy mampitandrina. Fa ny sasany anie aty an-dafy tonga de tsy meno fotsiny e. Ah, ça m'intéresse pas, alors que c'est une émission de vérité. Ils préfèrent les fictions. Les mensonges. Kanika raha vao misy mpanao politika zany tonga eo amin'ny présidentielle moa tsika aty Frantsa zao. De ankeo zao nisy ramatoa zay a, Rousseau angamba ny anaran'izy io. Sady manaraka anazy ihany aho am'téléphone no mandeha le train de mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là moi? Ho ampiakariny 5 à 10 centimes par an hono ny prix an'ny hydrocarbure. De ho ampiakariny omeny 850 € na olona tsy miasa ary. De osa hoe tena namafisiny nga Bourdon mihitsy hoe même s'il ne travaille pas, même s'il travaille pas hozy le ramatoa. De zany zao a misy migobe zany, c'est une fiction. Aiza no ahitan'ny fanjakana na manan-karena toy n'inona raha ny fanjakana frantsay hoe ny olona mbola tsy tonga teo am'sehatry ny asa, misy minimum manko io. Hoe miasa zao ianao de afaka bénéficier an'le karaman'olona tsy miasa à hauteur de 850 € izay na 900. Fa ity zany mbola tsy niasa akory le olona de tonga de efa mahazo an'le 850 €. Ko tsy aleon'ny bandy zany mijanona any an-trano, mipetraka ao am'bainina sy bôfy mandritry ny 10 taona, zany hoe manomboka 20 taona ianao mahazo an'io, 20 taona feno ny vola. Tsy dépensena mihitsy. Parce que cela vous fait, en fait, en un an, cela vous fait pratiquement 8500 plus 17 000, 1700. Cela vous fait à peu près dans les 10 000. Et pour 10 ans, ça vous fait 100 000. À compte mety tsara mihitsy à 28 ans hividanana trano. À condition ka tsy dépensena le vola. Donc manitatra tena zavatra l'utopie, dans l'utopie ozy izy le mpanao gazety anankiray. Na hoe l'utopique dans l'utopie. Sarotra be ny hanazava an'zay fa raha tianareo de azavaiko am'manaraka. Fa ny lainga zany na hoe fiction tsara lahatra. Avant tout aloha zany, eo le mahatonga ny gasy hoe lainga tsara lahatra. Ny marina tsy matohatra ny lainga tsara lahatra. Misy kamo-tranga am'zany amintsika am'zao fotoana zao a. Misy olona miezaka mandahatra lainga tsara lahatra mihitsy a. De mieritreritra izy zao ho déstabiliser ny famarinana
pour cette fois-ci publiquement, je vous dis, aleo tsy teny fa janokena amin'iny. Fa teneniko anareo hoe ny fiction na ny laingalainga na ny fikafika rehefa tsara lahatra, comme il dit hoe la fiction doit être logique. Zany hoe lôzika amin'ny plus no marina mihitsy ary indraindray. Tsy indray mandeha manazava amin'ny olona ary mitantara ny tantara. Hainao tsara, la fiction doit être logique. Samby malala tsika fa misy taux d'alcool ao anatin'ny divay. Misy mahatratratra any amin'ny 3.4 isan-jato. Tany amin'ny taona 17, 20, efa taona maninitra zany, nidina ny vente d'export ny divay frantsay. Divay en général zany. Niasa saina ny groupe frantsay de nirecruter cabinet de lobbying ny association amin'ny mpamaritra divay sy ny mpanjifa divay ary ny mpamokatra divay. Ny zavatra hita an'ireo cabinet ireo ary ny iraisany de hoe ny divay aloha efa déjà ao anatin'ny tradition française. Tsy misakafo ny frantsay matetika indrindra fa ny week-end raha tsy misy vin rosé eo na vin blanc na vin rouge. Tato am'le rouge no nikitiany. Ny cabinet de lobbying zany moa dia tsy maintsy maka intervention raha zavatra tipo ohatr'izany de laboratoire. Perfectionné ary matanjaka, reconnu, ayant notoriété mondiale. Professeurs internationaux, frantsay, américains, de magazine miresaka momba ny luxe. Tamin'izany netombohana magazine hoe champagne, cigare et vin. Satria tany amin'ny taona 20 tany no nananganako an'izany société hoe champagne et cigare zany miara-miasa tamin'ny firenena nalefa tany États-Unis tamin'izany. Fa tany amin'ny taona 3.20 tany zany de hitany daholo hoe tokony mena vertu matanjaka ity divay ity. De natao ny opération de com de hoe ny divay mahela velona satria zao. Lazaina to daholo, il y avait de multiples argumentaires fa ny tena important de hoe manatsara ny fo ny divay. Tsy haiko na coïncidence aloha na ahoana fa ny professeur Albert Jafo ohatra rehefa misakafo de tsy maintsy eo ny verre de vin. Ary tena faly ery izy rehefa manatitra divay un carton ohatran'izany ho anazy. Misy koa filoham-piangonana anaterako an'izany. Fa za tsy ilaza hoe iza ny anarany sao de lazainareo hoe mamelava eo izy tsy mety manala baraka olona. Fa tsy voatery protestant io. De ohatran'ny fanondro ohatran'izay le izy même pas un an après avoir hoe nanao an'io opération d'envergure io, reto mpanjifa sy mpamokatra reto niakatra be ny taux d'exportation surtout ny bordelais rouge satria izay manko ny lanceny frantsay. Tout en sachant zany mba tena nanontany dokotera mihitsy hoe tena ahoana dokotera mba marina ve ty resaka divay ty? Tsotra ny navaliny anahy hoe ça fait très bien qu'il y a de l'alcool dessus. Tonga de nanginona ny vavako. Tsy
tsy te hiady-hevitra momba an'le izy, fa ny zavatra fantako aloha rehefa misotro divay indrindra le divay mbola rehefa misotro divay zany mba atoroko indray koa zany antorantsika io, aleo misotro an'le efa hoe efa préservé izy mandritra ny 9 taona, 7 taona ohatran'izany. Zany hoe ny divay sotroina amin'ny 2021 ohatran'izao zany de ny divay vendangé tamin'ny 2015 tena tsara be. Fa raha ohatra zany divay 2018, 2019 no sotroinao, de vao 2 verres fotsiny, au bout du 2e verre de efa badenina ihany ianao ary mitady fandriana sy mitady torimaso. Eo zany le fiction apetraky le cabinet de lobbying na ireto lobbyiste hoe manana vertu ohatran'izao izy, manana vertu ohatran'izao, nefa ny tena marina dia misy problemana mévente ny divay frantsay tamin'izany andro zany. Afaka monsieur renseigner nareo, vakio mety ho hitanareo any amin'ny Google any zany, fa izany indray manko karazana hoe fampianarana amina technique de lobbying de mitantaraiko aminareo zany hoe mena vertu le zavatra. Takan'izany toy le Maca, le tsiponina any Chili, manana vertu ana longévité koa io. Ny ity le fakan-javatra inona moa le sinoa? Fakan-javatra avy any Chine ity, longévité koa io. Eo zany entre fiction et vérité de very les consommateurs, very les opinions publiques, tsy hitany intsony zay asian'ny tenany. Ka rehefa tonga am'izay le hoe tsy hitany intsony ny marina, tsy hitany intsony ny diso, zay ny tena zava-doza indrindra ao anatin'ny fiarahamonina, indrindra fiarahamonina antoram-pitondra sy ny entina. Zay manko ny manahirana n'itony Facebook tony. Manahirana amin'ny Facebook de zao, rehefa manana smartphone le olona araky ny teniny Ngah Fidèle Razarapery zay, de lasa mpanao gazety daholo, de manao direct daholo. Takan'le ramatoa zay zao ny teny hoe, ohatra zany, fa maninona ny lehilahy rehefa mampirafy de ohatran'ny tsisy olana fa raha vao vehivavy de manala baraka be. Manana droit koa ny vehivavy hampirafy. Aiza ho aizan'izay ny fiction, aiza ho aizan'izay ny vérité. Ny tena marina na ny lehilahy na ny vehivavy mampirafy de samy tsy mety daholo. Na ny lehilahy mijangajanga na ny vehivavy mijangajanga samy tsy mety daholo. Fa lasa manao institutionnalisation zavatra ratsy zany no entina lasa référence ho atao fiainana. Milaza boboara i Andry Rajoelina le ry amin'ny tribune ny ONU de misy miteny hoe tsara kosa le kabary, tsara kosa zao. Tonga de tafapetraka le fiction satria ny zavatra autour-n'izay zavatra zay de hoe aza adinonareo fa tena hoe zavatra avo be, tanjona ngeda be amin'ny Andry Rajoelina, ankoatrany hoe filoham-pirenena izy, ary eo amin'ny tantarany izy amin'ny fianakaviany hoe efa nikabary teny amin'ny tribune ny ONU. Za Andry Rajoelina de ho fantatry ny taranako ray manontolo zany, zay ny tena zava-dehibe. Ary ao anatin'izay koa de hoe milaira nga le filoha, de tonga de misy olona zany mandefa an'le message manao culte de personnalité, mandefa an'le accessoire rehetra ohatrany hoe mahandro trondro ianao
de asianao carry kely, de asianao poivre kely, de asianao sakamalaho kely, de asiana voatabia, de asiana sira. Zany hoe le isian'le fiction zany de tsy maintsy asiana carry, tsy maintsy asiana bref asiana karbônetra mba hampibotsina an'le menakely. De rehefa mitelina an'le fiction anao, de on dirait que c'est facile kokoa. Ataovy tsisy karbônetra anie io menakely io na io mofo akondro io a, de lazainao fa ratsy. Zany hoe ny filazana ny marina amin'ny vahoaka zany de mampandoa azy. Fa ahoana koa zany mofo akondro zany efa angaha tsy nasiana karbônetra? Ahoana koa zany menakely tsisy karbônetra zany e? Ahoana koa zany ny mofo sakay tsisy karbônetra zany? Ahoana koa zany makasaoka tsisy karbônetra zany? Zany hoe ahoana koa zany ny lainga tsisy karbônetra zany raha atao traduction littérale, parallèle? Ahoana koa zany lainga tsisy karbônetra zany? Fa raha vao ny lainga misy karbônetra zany hoe le bandin'ny kabary zany ry bogosy be, tena mandeha tsara mihitsy ny paretre rehetra, ny solomaso mitsatoka tsara. Ohatran'izao fijoronao président de tena hoe milay rangahy. De adino pour un temps si peu. Eno tsara, adino pour un temps si peu ny vérité réelle momban'io olona io. Adino hoe io olona io tsy mahay mitondra firenena. Io olona io mampisara-bazana an'le malagasy. Io olona io toatra misy zavatra tsy mazava be dia be manodidina an'io olona io, amin'ny fitantanana, amin'ny resaka arabola, amin'ny resaka fizarana toerana. Io olona io adino hoe manavakavaka ary mpanavakavaka. Pour un temps si peu de lasa any amin'ny soratra hoe ny olona manoratra an'ireny zany tafiditra ao anatin'le manipulation par rapport am'le hoe il faut que la fiction soit logique. Non, dit ao anatin'io manko de tsy fiteniny hoe la vérité doit être logique. Démonstration à contrario zany. Tsy fiteny zany la vérité doit être logique. Rehefa vérité de vérité tout court. De zany mahatonga an'ireto le aza adino fa maro ny filôzôfy manipulateur koa a. Samy filôzôfy no manoratra hoe tsisy zavatra marina eto ambonin'ny tany. Je suis d'accord koa aloha. Satria il suffit qu'un paramètre change. Un petit paramètre ao anatin'iny vérité mivoaka iny, na ao anatin'le fiction mivoaka iny, un petit paramètre change. Entre autres hoe misy olona manatona hoe zao ne ny lainga ao anatin'io, zao no anatin'io, tahaka ny ataon'ity le colonel ity. Aleo ny maka immunité de tsy migadra mandrapahafatiny izy, fa le tena mpamono ato ambadika aveo mihinana tady kirarony. Zany hoe na ny vérité zany na ny fiction dia marina amina temps, amina espace-temps zany hoe menga T0 jusqu'hatramin'ny T ampiovan'ny paramètre de tonga de very daholo iny na manodiso iny eo anatrehan'ny tantara. Maro zao ny eritreritra, zay le fiction. Maro ny eritreritra tafiditra tao anatin'le fiction hoe à qui profite le crime? À Didier Ratsiraka. Donc Didier Ratsiraka no namono ny Ratsimandrava. Raccourci tsotra fotsiny. Nonobstant zany ny fahalalana amin'ny fahamarinana. Hoe le bandiny tsy teo e. Le izy anie nandeha tary izy de nandeha tary natsoina hoe izy indray raha natsoina hoe maty aminy. Alohan'ny hafatesako izy de tiako rétablissena ny vérité. Mbola velona izy efa général le olona zao, maninona ny tsy alefany aminy ny fanadihadiana fa io olona io nahita amin'ny olona nitifitra. Satria tiana ateza le fiction. Tiana entin'le olona mandrapahafatiny le fiction par rapport à l'accusation en question de tsisy naka initiative. Moko moa le rangahy rehefa nandrahana olona anontaniana de mbola torakovitra hatramin'izao hoe mety hisy hamono aho fa aleo tsy hiteny. En tout cas, mety, tsy diso.
teny ny filoratsiraka. Mety ozy tsy diso. Ka izay zay zavatra tena zava-doza tokoa ao anatin'ny firenena. Misarika atsika zany za, misarika atsika ny tenako hoe mba mandinika, ary zay mihitsy manko ny fototra fisiany tony fandaharany tony hoe mitarika atsika mba handinika sy hanadiady. Fa taddio fa raha vao misy zavatra hoe miseho tonga de misy zavatra manepotra ny lohanao, tsy izy izay. Hoe tonga anao zany de convaincu hoe tena sy leriran'angano nanao an'io na anona ohatran'izao, manadiady aloha fa matetika diso. Satria ny manipulateur, ny olona manao an'ireny manipulation reny anie, ny sainao no kitihany, ny lôzika ao anatin'ny sainao no kitihany. De fantatry ny mpandinika am'resaka psychologie de masse zany, amina manipulation hoe zao no kitihana de voakitika io vahoaka io. Fiction anankiray ary tena fiction tena hoe réussi dia ny 7 février. Tena iny tena tonga de tsisy fika e. Na izaho zao raha tsy teo amin'ny Colbert tam'le tery ambony tery, nahita hoe avaiza ny tifitra anengy a, tena lazaiko anareo fa tena tsy nino aho hoe Ravalomanana tsy nitifitra. Ahoana ny hitifiran'le miaramila? Le miaramila ary misy tapatongotra tao amin'ny totobato tao niara-nitsoaka tamin'ny vahoaka. Tsy tafiditra akory tao anatin'ny palais-any ino izy teo Ambohitsirohatra. Le miaramila teo mbany seseho teo amin'ny vavahadina Ambohitsirohatra teo tafapirotsaka fa nitsoaka daholo niaraka tamin'ny vahoaka. De na ny vahoaka niaraka nitsoaka taminy ara gagagaga daholo hoe ohatrany misy maty ary nefa ary le rony aty. Misy olona afaka miteny an'izany e. Fa napetraka le fiction hoe, ary fiction akaiky, raccourci. Ny poivre nampiasaina tao zany de le fatin'ny olona, ny carry nampiasaina tao de ny sarina avoaka, de ny setroka sy ny karazany, de tonga de hoe Ravalomanana, général Rahoelina no nitifitra. C'était une fiction réussite. Tsy maintsy manao enquête ianao zany mba ahafahanao mirétablir ny vérité. Ary io ny dangerosy a. Efa tafapetraka le fiction, efa tafapetraka any amin'ny sain'ny vahoaka hoe landray Ravalomanana de ataonay azalambola. Zay mihitsy tam'ireny hoe tsy maintsy vonoiny Ravalomanana. Fa Ravalomanana no nanao an'io, nirongatra ny vahoaka, manipulé zany, betsaka ny tomany, betsaka an'izao. Fiction faharoa, ny lundi noir. Efa hita zao fa le miaramila tsy afaka nanao ninino. Satria efa mendrala vola saosy be ny commandement. Tsy afaka mibaiko tsony ny miaramila ny filoham-pirenena. Tam'izay fotoan'izay kosa aloha tokony tonga sainy Ravalomanana hoe je dois plus rester là. Fa nanantena ny reto le rezepy izy rehefa mifafazany ny olona roketiny ray mandeha. Je dois partir. Fa reto miaramila ny commandement efa tao anatiny le programme bien établi, na le fiction bien établi, hanonganana an'le fanjakana. Tonga ny lundi noir, samy nahita zao daholo ny olona. Ry Alain Ramarsona tery, nendraikitra ny tery, ny sasany tary, ohatran'izany. Samy nahita daholo an'ireny le ino izy teo, double cabine ireny. Mibaiko sy manao micommandé an'le gros bras. Samy nahita daholo zany gros bras napetraka tao amin'ny gymnase tao amin'ny fasy tao ambadiky ny Antsiva. Avy tao ireo no mivoaka tamin'ny côté-any Akorondrano sy ny karazany. De tena ianao hoe fa ahoana nahitanao an'izany monsieur Fleury? Ka izay manaritra sakafo ho andry Michel Larbert, ry Ismaël sy ry Annick, izahay mivady mihitsy. Taksiny tengenana tamin'izany
mba tsy ho remarquen'ny olona le tômôbila ka hodoran'ny olona. Satria efa tena nanomboka mamaivay zany amin'io hoe androany le lindinoary. De bloqué tao amin'ny antsiva tao zay mandrapatongany ny amin'ny 12 alina amin'iny lindinoary iny. Heureusement fa be deabe ny sakafo nentina. Tindranika tsara koa moa le izy sy ry Ismaël ary Michel Larbert. Tsy afaka mandangy am'zany reo satria nisy vavolombelona hafa. Tam'zany nasifindra an-dalàny amin'ny tenina ny antsiva mba andeha akamako anankiray zay fa tsy ho tononiko ny anarany satria tsy mpanao politika izy sady tsy mpanao gazety no nianika teny ambony teny nanamboatra an'io. Zany nanaraka anazy. Fiction tena nety ary tena nireusira iny zavatra napetraky plan napetraky ry Ratsirahonana sy ry Andry Rajoelina momba ny lindinoary iny. Nanaraka ny estocade finale ny 7 février matin'ny tsitritra ny olona teo Antaninarenina. La fiction doit être logique. Les êtres du genre d'homme qui aspirent à mourir pour une cause plus motivante. Bien, c'est la différence entre la vérité et la fiction. La fiction doit être logique. Rehefa mba mijery film zany ohatran'izany ny tena moa zany ao anatin'le formation sy ny karazany dia tratran'izany fa tena important io hoe aiza ho aizan'izany ny vérité, aiza ho aizan'izany ny fiction. Ça a été une très très bonne, mais malheureusement nahafatesan'olona maro. Ny olona tompon'ny fiction, ny olona tompon'ny fandengana, ny olona manana atao hoe assoiffé du pouvoir de mahavita mamono. Tadio zay. Rehefa ny olona nandeha haka pouvoir zany ary tsy manana hitady auréole. Fiction fahatelo. Rehefa mandeha hoe mitolona zany de misy ny leader mitarika azy. Tarika mihitsy ndraingy Andry Rajoelina de nitarika. De un moment am'zay izy niteny hoe izaho Andry Rajoelina ozy izy de tsy hoany. Fa sao de lazain-dralahy indray hoe za indray no nanomana an'le izy. De nioraka daholo, nigobe an'le fiction daholo ireto malagasy mpanaraka. Kanjona no tonga tao ambony tao, fatiny kiararana. De mbola tsy tonga saina ihany hoe fa tsika anie ny raha an'le ry nakaty e. Le ry zany efa kopy hisy zavatra gravy hitsango ao ambony ao. Hoe inona ny dikan'le hoe za tsy hoany fa niangavy anareo hanatra ny premier ministre dia le premier ministre koa ministre tsy mahalala zay ambonin'ny tany. Mode opératoire tamin'ny 10 août no naverina tamin'ny 7 février. Tamin'ny 10 août saika ny vonoina natao martiry ny ray aman-dreny Monjajona fa déjoué très rapidement les plans. Ary efa tsy vita an-dalàny namono ny ray aman-dreny Monjajona hoe andeha amin'le lalana amin'ny 10 août satria efa informé izy taitra be ry zalàna hitan'le atandroy eo fo 400 personnes niary ny palais de Yaveloa. Fa nampiasaina tamin'ny 10 août fa tsy nety. Fa i Monja Roindefo no saky tratra fa par miracle any tsy nahafaty amin'ny Monja Roindefo. Fa imagineo hoe raha maty teo Monja Roindefo, guerre civile grave. Zany hoe ny olona haka fitondrana takantony ry Andry Rajoelina le consort tony de mahavita zavatra ohatran'ireny. Il est beaucoup plus plausible de dire hoe ity parti ity no namono fa tsy ity. Ity parti ity no nitifitra fa tsy ity. Mazava be zany. Ny fiction faefatra azalampo. Mazava be mihitsy ny taratasy ny fampisoniavana tany Dakar. Fa nanaiky ao anaty signature ary mbola niantso hoe
président Ratsiraka. Fampisoniavana zany, nisy convention hoe alefa ny deuxième tour. Fa taty Antananarivo Ravalomanana rehefa niconsulté an'ry Ratsirahonana ny consort. Ohatran'izay koa manko ny tamin'ny andro, rehefa niconsulté an'ny Ratsirahonana ny consort, de mirosotsika fa tsy manaiky ny premier ministre io, de ny Ravalomanana koa de mirosotsika fa tsisy élection zany. Ay, rehefa zay ary de atao azalambo c'est contre ny fametrahana an'ity fitondrana ity. De tena nety le izy satria tady teo miaramila civil, réserviste zany ny filaza azy moa zany raha ohatra ka de miaramila zay tratran-dralahy sy azon-dralahy tamin'ny commandement. Fiction tena nety satria hoe ireto zany ny révolutionnaire. De le olona tany amin'ny faritra nandaha rehetra zany anti-révolutionnaire. Kankana misy maty ary tany Tsolana fa c'était pour la révolution. Fametrahana amin'ny groupe Tico eo amin'ny fitondrana. Aiza ho aiza za no ahafahan'ny malagasy mahatsapa hoe fiction zany film miaingo zany na vérité. De tonga de miteny anao ry malagasy havako fa tsy manana capacité am'zany ianao satria ianao olo fo. Ela be mihitsy vao hoe mandeha sy mifonctionne ny saitsika malagasy eo anatrehan'ny zavatra iray mitranga. Ny zavatra fitenitsika malagasy matetika de ny hoe mampalahelo. Antso ataoko amin'ny mpanakanto. Rehefa matetika zany mihaino hira malagasy de hira mitaraina foana. Malahelo anao aho, ananana, tiako raha tahaka le hiran'ny ray aman-dreny Fandriandriamanantena teo zao de malahelo foana. Tsy mba misy hira vitsy zany ny hira hoe tena hoe misy hafaliana. De nefa moa rehefa mba misy hafaliana indray zany ataon'le mpanakanto avy any amin'ny faritra de avy indray le mpanatratra hoe ny an'laisany ametraka an'le fiction indray, ny an'laisany mampandihy vody ny zavatra mba hainy laisany. Mavesatra anie zany. Mavesatra zany. Anefa ny tena hoe io mandihy io no tena distraction ankoatran'ny sport any amin'ny faritra. Tsy mbo misy salle de cinéma anie any. Tsy mbo misy salle de théâtre anie any. Hoe raha mba misy football tsy miady. Hany ka na moraingy na fanaovana firaisana ara-nofo na mandihy na misotro na biblioteka ara zay mba tokony ianarana miditra ho heritaona ianao de efa vitanao tory-daholo ny boky rehetra. Facile be zany, anisan'ny vahoaka tena hoe mora manipulena amina fiction, amina lainga ny malagasy. Na mipetraka an'ireny vohatra io, na mipetraka ambanivohitra. Tadio fotsiny fa mivoaka le hoe misy biby vaovao zany hono, biby hoe mena maso be. Tandremo vocal, de iny fa tsy vocal daholo izy menakavy. De fa raha voatery mba hampandraika an'le fiction nampitehana an'le apocalypse de Pasteur Mayol mihitsy hono le izy. Pasteur Mayol no mitaiza an'io. Ratsiraka hono mitaiza bibiolona ao iavoloha ao de lasa daholo izy menakavy mino. Fiction. Ny alikan'ny professeur Albert Zafo hono merina ny anarany. De lasa daholo izy menakavy mino. Ay moment nareo tsy mahatsiaro hoe ohatran'ny mba eto zany a contrario zany hoe manao introspectif hoe ohatran'ny mba ridicule antsika malagasy rehefa atao ny kaoty.
Miantso ny alikan'izany imagineny hoe miantso ny alikan'izany ny professeur de merina, merina, merina. Mba lôzika ve zany reo olona? Nefa vinatin'ny professeur merina. Vous voyez pas ve on est un peu quand même dupe hein? De mino ary tena grave ane zany hoe olona tokony mipetraka ao amin'ny kapitala zany a de tokony mba hoe manamana-tsaina daholo. Fa le olona ao amin'ny kapitala mihitsy ny voatouchen'izay hoe orlerie. Mba tsy rariny kosa lesy zany hoe ny alikan'le rio merina ny anarany. De iny izy menakavy mino. Ianao zany na miteny hoe olletie zany hoe mahafantatra an'izany professeur Albert Zafy zany e. Tsy marina zany le ty. Sy ialahy koa lesy tonga de zao valy, ialahy koa lesy, ialahy akaikin'ny professeur ve tsy hiaro azy. Voilà. Il se donne même pas la peine, ou encore moins les moyens de savoir et de comprendre hoe ohatran'ny mba tsy lôzika zany. Professeur Albert Zafy ne raha nijanona taty an-dafy e, paix à son âme maloha. Tsy nody nanompo an'izany tanindrazana zany, baibla beny izy e. Cardiologue, chirurgien zany. Baibla be zany dada ty a. Raha tsiraka Didier, marin iny gradiny capitaine de corvette, sa frégate. Tsy mila nody tany Madagasikara, baibla be zany ramose a. Baibla be zany. Jereo fotsiny zanaky général Ramanantsoa. Ny zanany ary directeur général ny ino ty HCC. Bernard Ramanantsoa. Ko ny rainy ve général de l'armée française. Fa isika mihitsy rehefa ampidirin'ny olona ao anatin'le fiction. De iny tsika ny taraiky. Fa misy indray kosa aloha. De indray zavatra anankiray. Ho an'ny olona tratran'ny vérité. De sarotra azy ny démystifier an'le izy. De avadiny fiction le izy. De lasa manana doute. Ny opinion. Mba marina ve zany? Bandremo fa iny koa ny tena dangereux iny. Le vérité de mivadika fiction. De iny ianao ny taraiky daholo. Nataoko izay fandaharan'izay a. Satria rehefa mandinika an'le fiarahamonina de anytsika matetika mivoa. Ity rangahy ty zao ty le colonel ty a. Rehefa namono haute personnalité italienne izy dia tireur anankiroa ny recruteny. De meny chronomètre mihitsy le tireur. De hoe elahy eto amin'ity time ty elahy no mitifitra. De le anankiray eto amin'ity time tety elahy mitifitra. Zany hoe mielanelana 1 seconde zany ny tiran'ireo. Fa le premier tireur zany atao mihitsy par rapport amin'ny angle satria difficile ny tsy avoazany an'le italiana, le haute personnalité. Fa le tireur anankiray no mavoa azy. Fiction. Tonga de efa fantatry ny polisy satria ao anatina combine. Assassinat zany le izy, fa tsy coup d'état. De ny commanditaire zany efa miteny hoe atsy a le tireur anankiray a. Fa tonga de miakatra nareo de vonoinareo. De asio douille anankiroa eo. Ampiana le douille anankiray zany. De c'est ce qui s'était passé. L'opinion avait cru que celui qui venait d'assassiner la personnalité italienne était l'assassin. Zay rehefa nitifiry ny polisy tao amina hôtely amin'le angle de tir, tratra tao amin'ny basy, tratra tao daholo ny rehetrarehetra. Fa le enquêteur ny Interpol tonga de nahita hoe tsy avany io fa avaria. Satria hitany amin'le fomba fianjaran'le olona hoe mianjera ohatran'izao avaria zany ny bala mitifitra an'io.
dia narahany izy, iny le tireur midina mitohatra tranquille dia nenjehany fa tsy tratrany. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny Madagasikara? 7 février. Dinio tsara daholo ny fomba fianjaran'ilay olona. Ary avereno enona, aza asiana sary mihitsy le écran, fa avereno enona ny fidoboky ny grenade voalohany, fa vaneriana toboko. Zay manko le technique d'investigation. Vaneriana toboko, misy sonorisation le izy, fa tsy asianao sary. Mba ahafahanao maheno ny bruit voalohany ankoatran'le bruit vahoaka, dia sélectionnena le izy, io pointé déclencheur an'le panika, dia ahafahana mikifotra an'le vahoaka, grenade ny lancé voalohany toboko, ary tany eriana au niveau ny ON. Vous voyez? Fiction de ce genre. Tonga tsika menakavy dia ny gobe. Tsy vanina le raha valomanana e, zao le raha non. Diso tanteraka. Rehefa nanoratra ho aho, dia nitabataba ny Andry Rajoelina, tsahan'i Ismaïla ny namaky an'ilay izy taon'ny antsiva. Ny zavatra nisoratako tamin'izay dia hoe nahavanin-doza ianao ry boakely. Boakely, tsy vanina ianao ry boakely. Latsaka ny ranomason'ny Malagasy ry boakely. Ohatrohatran'izay ny fomba nanoratako azy. Asa tsy haiko nanaovan'ny Ismaïla an'izay soratra izay. Zaho kosa tsy sahy mamaky an'ity baina ozy lereo. Tonga dia maty eo, normal be. Tonga dia maty ny rahalahy lereo. Nahavanin-doza ianao ry boakely. Navita loza ianao ry boakely. Ino ty zavatra nataonao? Maro tamin'ny vahoaka tao Antananarivo no nino. Ary zay no napotika ny ravalomanana. Satria na ny miaramila ary nisy nino. Rehefa hita le expertise balistique teo daholo vao hoe mba tsy vaninao kosa zany a. Mba tsy vaninao kosa rangahy zany a. Ahoana no atao? Efa any am-paosy ny miaramila. Efa any am-paosy ny fitondrana. Tsisy n'inona azo tenenina loatra. Tsy maintsy ho avy ny fotoana. Ary eo ny force ny atao hoe vahoaka. Eo ny force ny atao hoe vahoaka. Io manko miaraka ny teneniko teo hoe manomboka eto dia mandeha, tsy maintsy misy farany. Ouais, ils ont chopé l'équipe B, mais il paraît que l'équipe A s'est volatilisée. Voilà. Efa azavaiko anao hoe anao Pinocchio. Ny ratsy dia miezaka ho parfait. Jereo ray aman-dreny Mondradraonina e. Tsisy olona sahy teny mihitsy hoe ratsy ny ray aman-dreny Mondradraonina. Ino izy iny? Izy iny fiakanjony tsy mivaky loha hoe ahoana izany izy. Professeur Bergerac tsy mivaky loha hoe ahoana izany izy. Ery Rajoana ary mampianina. Sobre, tsisy excès. Ouais. Efa hira ray tsika. Misy hodinianareo, misy ho saintsainareo tsara zay teniko zay. Hoe ny ratsy tsy adala ny tolony teny hoe mitafy hodi-janak'ondry. Aza adino zay. Dao mahery solika, tarinareo amin'izany. Hery. Embonasianina. Embonasianina.
Plus de toitures à réparer. Chez Ghibli, nous voulons que vos nuits soient plus saines et naturelles. Donc, nous irons à Kraimanaraka, avetsika amin'ny Korana. Ok, ary hiditra amin'le resaka manahira an'ititsika DG privatisation ny direction générale de la douane ary ny privatisation ny direction générale ny ino izy teo douane et impôt. Tady an'le document manko satria tsy mety any raha ohatra tsy eo ambany masina izy. Alefatsika le chronologie an'le izy. Tamin'ny fakimaly tsika dia namoaka publication hoe scandale ho privatiser ny fanjakana na kokoa hoe externaliser ny fanjakana ny une partie ny service ataon'ny impôt sy ny douane. Soi-disant zany nisy expertise natao tao dia manao rapport ny expert dia
mazava be hoe expertise tendancieuse satria raha ohatra zany ao anatin'ilay izy ianao zany de hoe ohatra vao miditra fotsiny ianao am'le phrase hoe l'objectif de la mission est de mener une analyse approfondie et complète des contraintes internes et externes à la professionnalisation des administrations. Eo aloha ianao zany de fa faniny ianao. Professionnalisation des administrations. Pléonasme zany. Zany hoe raha dans l'état actuel des choses zany hoe ny personnel amin'ny impôt sy ny personnel amin'ny douane ve zany tsy professionnel. Pourtant ils sont fonctionnaires. Fa ato am'le péjoration, le terme professionnalisation zany tena péjoratif mihitsy e. Tehiteny zany ty cabinet manao an'ty le extrait ana TDR ty, na le olona ao am'fanjakana manao an'ty TDR ty hoe terme de référence zany. Hoe tsy mahavoa ny personnel na ny fonctionnaire malagasy. Sahako miteny anareo fa maromaro ny technicienne malagasy ao amin'ny impôt mahavoa. Sahako miteny aminareo fa maromaro ny mpiasa ny douane mahavoa ary ambony diplôme. Manaraka formation jusqu'hatrany Genève sy ny karazany. De à la professionnalisation des administrations, de mobilisation de recettes afin de leur proposer des options y afférentes avec leur faisabilité pour parvenir à une administration des recettes efficaces en vue de tendre vers un taux de recettes propre par rapport au PIB d'au moins 18% à l'horizon 2025. Fomban'ny olona mpanao business na izaho zao ary de manome chiffre qui sort d'une fiction. Hitanareo fa miasasady ilay izy. Mais qui peut être accepté. Et horizon 2025 zany miakatra 18% de PIB. Bravo! Intéressant zany ozy. Rehetra le mpiasa madinika tsy mahalala iny. Fa io le pilule ahafahanao migobe an'le couleuvre. Le biby lava be zany. De manière spécifique, il s'agira de réaliser un diagnostic institutionnel. Milay ery les frappes organisationnelles. Ouais, milay be ery les frappes actuelles des administrations fiscales et douanières. Inona raha tiany tenenina zany diagnostic institutionnel. Diagnostic organisationnel. Andao hoe tsy mahela fleria. Tsy mahela. Tsy hain'la zany. Réaliser un diagnostic sociologique des administrations fiscales et douanières. Ohatra. Vao mainka ihany la fanina fleurir. Inona raha? Zany hoe créer daholo zany le argumentaire. Fa za tena miteny anao argumentaire fantasmagorique zany. Produire une analyse cohérente sur la nécessité d'une réforme visant la professionnalisation des administrations, de mobilisation des recettes. Verina indray le professionnalisation. Tsy magnino iny la fleurir. Tsy magnino. Proposer plusieurs options de professionnalisation. De mangina ve nareo mpiasa amin'ny finance atao an'izao? Tena fanambanimbaniana mihitsy zao e. Tokony ho fantatrareo hoe iza ny formule antony TDR tony. De zany ve ny motif anaovan'le cabinet mission.
Ny fiarahamoninao indray zany, diagnostic sociologique, ao amin'ny fiarahana miasa ao. No tsika renin-dralahy hoe tsy mifanaraka nareo, sasany manao politika, sasany manao an'izao, manao an'izao. Accompagné du point de vue technique de la mise en œuvre de l'option de professionnalisation choisie. Io le stockade final am'le teneniko hoe ataon'le cabinet zany le expertise suivant les missions teo. C'est tout à fait banal, pour ne pas dire bancal. Tena mialatsiny raha manao expertise na système douanier zany, impôt zany, marina le teny hoe diagnostic. Fa inona ny idirany institutionnel sy ny organisationnel, ekeko ihany, mety ekeko. Ny terme hoe professionnalisation des administrations, ça veut dire zany tena hoe DP mihitsy zany le fanjakana zany ve? Toneneny namany baboka zany le fanjakana hoe tena DP. Dontrom-pe, vendrepa, zay le terme antsika manko. Diagnostic sociologique. Fa tsy mba hoe voalohany diagnostic organisationnel, faharoa analyse de perfection pour chaque étape. Non, analyse de perfection par service. Ohatra. Produire une analyse cohérente sur la nécessité d'une réforme visant la professionnalisation. Zany hoe tena zavatra atao maivana mihitsy atongavana any am'le hoe externalisena le action. Mandaingy lesany, ary tena tranondaingy lesany satria dossier avy any amin'ny finance ty eto am-pelatanako ty. Fa kaseko point par point aloha le mission an'le cabinet. Inona ny chiffre vitan'le service ny ino izy teo, ny rapport chiffré an'ty service ty androany. Alors on va dire ouais, ils sont à 50% de leur perfection normale, en temps normal. Ahoana ny ampiakarana an'io? Comment on fait pour que leur rendement soit de manière exponentielle? Inona ny faille? Inona ny point fort? Zany ny tokony ho izy. Raha fieritreretana hoe fa ampiakarana satria ny exigence an'ny Banque mondiale na plutôt ny FMI hoe ambany be ny taux de pression fiscale anareo, efa depuis ratsiraka zany e, fa tsy vao zao. Zay anisan'ny navita be an'izany tamin'izany andro. Anisan'ny navita tsara tamin'izany zay tamin'izany andro, ary afaka mirery an'izany. Satria zavatra qui relève de tout ce qui est fantasme. Il n'y a rien de technique. C'est tout simplement de la littérature. Proposer plusieurs options de professionnalisation qui peuvent être adaptées au malgache, au cas malgache. Des mots en y insérant les analyses d'avantages et risques. Alatsiny aloha zany. Matetika manko rehefa misy zavatra fatao zany de midinika any ambony any le ministre. Dia rehefa miresaka am'le cabinet d'étude izy hanao an'le izy sy hametraka an'le izy de hiaccompagner an'le izy. Dia mba hampatonga de ampavonina an'le selon an'le compétence an'le cabinet dia tonga de meny anao hoe ty atao anaty TDR. Samy mahalala an'izany daholo ny rehetrarehetra. Samy mahalala an'izany daholo. De atsofoka tony TDR tony. Mission qui coûte rien.
Ça ne demande même pas deux consultants ou 3 consultants maximum. Fa parady mibetsaka avy eo. De inona ozy izy nareo? Eto ny mahatonga anahy miteny anareo tranondanga ary loza. Aty amin'ny extrait rapport de démarrage édité par aleo tsy tononiko les sociétés. Fa mialatsiny aho. Dans les parties précédentes, nous avons volé 209. Anatin'le rapport zany io. Nous avons souligné le dysfonctionnement chronique des administrations fiscales et douanières à Madagascar. Nous avons souligné le dysfonctionnement chronique des administrations fiscales et douanières à Madagascar. Mba ela ihany le rahako niasa tamin'ny fanjakana zany a. Na ny administration sans être hoe mpiasam-panjakana. Raha ohatra hoe mpanolon'olon-tsaina sans être officiel na premier ministre zany ianao, tsy maintsy hainao zany atao finance publique zany. Tsy maintsy. Na tsy nianatra an'izany ary anao de tsy maintsy mianatra. Satria tsy azo atao no miteniteny foana. Voalohany indrindra, dysfonctionnement chronique. Bon, ok re. Ataontsika anao définition-le dysfonctionnement chronique ary. Raha zany terme dysfonctionnement chronique zany, raha ny zavatra miseho amin'ny douane, de matetika ny informatique no mibug. Ça n'a rien à voir avec la professionnalisation de l'administration tompoko. Raha zay terme zay ny hitondrana azy. Mibug ny informatique. Donc mila modernisena zany. Mila mametraka logiciel vaovao sy perfectionné amin'ny douane ary amin'ny administration fiscale. De pire, manao expertise ry zalahy, de manao rapport ry zalahy. De mba enony ry olona. Eno tsara. Le accusation zany tena lalina be satria zany dysfonctionnement chronique zany de ohatran'ny hoe misy zavatra tsy milamina foana ao. Misy tsy milamina. Fa définisseko manko le izy avy eo. Ny dysfonctionnement chronique plutôt mitranga amin'ny douane sy ny fisc de plutôt dysfonctionnement humain. Satria samy malala tsika fa samy manodina daholo na amin'ny fisc na amin'ny douane. Ny mpiasan'ny douane no manana trano tsara tarehy sy tômôbilina maromaro eo amin'ny tokotaniny. Ny mpiasan'ny fisc no manana tômôbilina tsara tarehy sy trano tsara tarehy anazy en un temps record. Ça peut être considéré comme un dysfonctionnement, oui? Non. Corruption. Intégrée même au sein du ministère. Du moins des services, sinon des deux directions générales. Nous avons souligné aussi le dysfonctionnement chronique des administrations fiscales et douanières à Madagascar, qui pourrait être l'élite. Mampanomparena zany ragaty. Iala avy manao rapport. Nanao expertise là. De any amin'ny conclusion là, any amin'ny volet 9 de qui pourrait être. Ouais, samy nabi. Samy baovy izy raha tsiraka. Ray aman-dreny mpe votre âme. Qui pourrait être les causes de la faiblesse chronique du taux de pression fiscale et mise en avant les solutions innovantes et les récentes expériences de certains pays sur la professionnalisation des régies financières. Zany mba ahafahana formuler mot fotsiny zany sy ihany atongavana any amin'le izy
Araka le teneniko anareo teo hoe asiana carré fa carré mivilana le izy. Qui pourrait être? Zavatra qui pourrait être ve ragaty? Ny diagnostic vita là. De zao ny zavatra conclusion là dans cette partie. Sur la base de la documentation disponible. Ainsi que, io zany tokony hoe notamment, ainsi que des propositions envisagées par l'équipe de la DGI. L'équipe de DGI mihitsy zany, jereo ny efatsin'ny olona. L'équipe de DGI sy ny DGD mihitsy zany proposé de la DGI et de la DGD à Madagascar. Nous allons, et nous tsara, nous allons explorer de nouveaux modèles institutionnels retenus. Nous allons explorer de nouveaux modèles institutionnels retenus. Ery ambony qui pourrait être les causes. Ato ambany, solution par exemple, de modina atao parenthèse, zay manko ny ara-ny mpanoratra. Institution une agence de recettes. Zay mantsy raha moa tsy misy zany. L'externalisation de certains services, etc. Raha rapport pointilleux, technique ohatran'ny tony, jamais ianao. Ampanao antony ihany ny tena. Jamais ianao miainga amina bazina qui pourrait être, na hoe qui est, qui peut être. Zany hoe angambany. De manome solution définitive ianao, institution d'une plutôt installation angambana, institution d'une agence de recettes, l'externalisation. Ary zay mahatonga amin'ny teny hoe trano lainga laisany, amanao démenti laisany, nefa ny lainga tratra ihany, l'externalisation de certains services, etc. Pour restructurer, ary tsy fanao koa ny hoe manome solution anao, de ataonao etsetra, satria ao anatin'iny etcetera iny no misy ny tena piège. Etcetera tsy inona, sans limite. Tsy azo atao zany anatina rapport ohatran'ny tony. Pour restructurer l'administration fiscale et revoir l'efficacité de l'organisation actuelle de l'administration douanière par rapport au partenariat avec Gasnet. De zany Gasnet efa erreur. Olona ray ary malagasy ray no mihinana ao anatin'io côte io, efa maty manko le olona. Nous allons présenter sous forme de note synthétique ces nouveaux modèles institutionnels dernièrement explorés par certains pays, de modèles explorés par certains pays. Tiako lazaiko anareo ary havako hoe malagasy, rehefa tsy ho taitra am'izao nareo, de tsy ho taitra intsony. Zao ny zavatra lazaiko anareo, ireto boikely reto efa malala hoe iongana izy. Da asiany virus daholo eran'ny tanàna. Asiany virus daholo eran'ny tanàna. Asiany virus daholo ny eran'ny tanàna ary rehefa tsy eo intsony izy dia maka fotsiny izy an'le dividende na pourcentage na honoraire am'le entreprise na le société asiany manara-maso ny recette douanière sy ny fiscale. Zay ny tanjony io. De anjaranao zany mieritreritra hoe iza ao anatin'ny firenena no mampiditra an'io principe io. Zay tena atao hoe fady. Satria ao anatin'ny pouvoir régalien amin'ny firenena, souveraineté tanteraka, taiza teto ambonin'ny tany nisan'izany hoe externalisena pour le compte d'un service, pour le compte d'une société privée
misy service douanier, misy service de recette fiscale. Etsetra. Sao de mba efa tena gravy kosa an. Tsy hoe tena sao de fa tena efa gravy ny halatra sy ny fanodikodonana napetraka ilaisany. Mazava be le izy. Ataon'le société ao zay ataony. Ary ny zavatra rehefa vakianao le manuel zany de le gasy ihany ny miasa e. Mandeha le PV, mandeha le fanaovana recouvrement, mandeha ny fitsarana, to administration gasy ihany ny miasa. Ny teknika ampiasaina na ny procès verbal miasa hatramin'izay to ohatran'ny tao gasy ihany nanao azy. De inona zany ny ilana an'ity société mipetraka ery ambony ery ity, manaraka fotsiny le informatisation sy le chiffrage hoe miditra ny saosy. Mazava amin'ny vahoaka hoe 4% ny prestation ny société io, na ny honorerany io. Tsisy mazava, tsisy inonina. De mbola mandainga ihany lasa manao démenti hoe mampilaza izahay fa zao vao zao, io amin'ny volet 209 am'le rapport. Mazava be ohatran'ny karatrinay vo ny teny mivoaka ao hoe aiza izy teo, aiza izy teo. L'externalisation de certains services. De aveo rehefa miady hevitra politika de hoe que le izy ary anie nataonay entre parenthèses fotsiny e. Mais non, faut pas considérer les gens comme des prunes, hein. D'accord? Loza be io. Rehefa tsy eritreritra sy hidinitsika ny amin'io de tsy haiko intsony. Ah bon? Ah bon? Il faut dire ka hoe nanao tsy le enarika mihitsy mivendrana fa mba hampatsotra ny asany a, de tsy nataony compliqué ohatran'ny rehetrarehetra. Pinocchio, karaha io hoe le petit peuple ne vous comprend pas monsieur. Ben pourquoi vous êtes là aussi, vous restez là, si vous ne me comprenez pas? Parce que maintenant zany pour expliquer le malheur des gens, il faut qu'on soit à 1 kilomètre de chez eux. C'est débile votre philosophie, hein, franchement. Vous dites que vous êtes expert en communication, mais vous avez une telle intervention. Quand on parle des malheurs des gens, jamais, selon la théorie de Pinocchio, ataon'ny youtubate zany, de il faut qu'on soit tout près des gens à 1 kilomètre de chez eux. Sur ce, je vous dis bonsoir. Mandra-piona tompoko. Zay ny vita androany. Andefa hira ny neny. Allô ry zalahy reto ka. Izy reto bandy reto moa bandy mahafinaritra koa reto. Aiza izy teo? Aiza izy teo hoe aiza laisan'le ty a? Tsy hita intsony laisany teo e. Aiza nareo e? Andefan'ry équipan'ny waouh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, hein? Dans tous les cas, zay ny vita androany a. Misaotra betsaka antsika mianakavy fa tena nahafinaritra koa ny contribution anareo a. Ady hevitra Pinocchio ny antsika na iza na zany mba mametraha ady hevitra lôzika mifanakaiky amin'ny lôzika fa manjary tsy hoe raha miteny ianao hoe spécialiste amina communication de voatery anaiky ny zavatra diso hoteneninao ny eto. Tadioa be olona spécialiste be anie manaraka eto e. Herinao fa raha vao miteniteny foana eto aho tsy ho tonga de afa baraka eto. De taiza ny namoahana an'izany théorie zany Monsieur Fleury a? Ndao are. Diga sy mahery any e, masoandro mody ny mampalahelo.
Masoandro mody faleo ny tontolo raha goaiky amoto leo ny tangoa zao aneramoto maiky amonja ny ankany fa ny anoao ty mampadisany fa ny anoao ty mampadisany io ariva mena masoario no mananga ny vetromakany io rivo tanjoka mapio no mampita ny azoanjo io any no mampita ny azoanjo io any tantelo sy ronono tsy afosako niany miray toman-kafa miray afanany iriko ny atitso ambakan'izany fa ny ampitsoe boriray satsika ndeha bitsoao olombonantsy mialy aminamay sinabody aza halaoerekioao tisama milaramkura bitsao may baraya halaoerekioao edifia halaoerekioao edifia miramsin varu tifanay puhiran makamu isaran Iran kepanageza Yarana Luka Smayesh Kadansa ni om Narabas Artsaka no percussion Atiyan kalafraw Lubihan Fultona Lasek Iran Sageza Kalua Manimunan Ditsa Yarahanata nila Kami baba koki Ito muna sila flash aqui Atiyan kanilansa Tumihira wanyala Elufnata tuko Yala kamaku Kalua Manimunan Ditsa Yarahanata nila Kami baba koki Vai andando na kusatia alla vitaza quati si mi sento comuni no yala Watsu kyure famani manina Watsu kyure famani manina Zai faiva neriva Jiwanina Michalu demandalu Eriteritu Zarukuta tampuku Yanatana tela Swavati Iverenu Yandi Zai faiva neriva Jiwanina Michalu demandalu Eriteritu Compagnie voleva scusare sia dall'altro Nanatana tela Swavati Iverenu Super mamma banga sala Mifuko mitumani au satia Tola vijani tani kyoti Ati mama na nama na faveli Tinisi ya pandina yati Tinisi ya pandina yati Mifuko mitumani au
sakila Tolali tani tani tuati Tuti zamana na fambeni Tinggi siapa dinayati Tinggi siapa dinayati Récemment, mon restaurant a été envahi par des poissons volants. Mais grâce à Vistaprint, j'ai pu le transformer rapidement en bar à sushi. Saneva Sani, non è una panorama, potuto lasciare da Afetani, mi etichetti già, mi ha dato. Saneva Sani, non va a puttanati di mano, ma non ti fare sinami di fumare. Le faterai a fare una salutiaro, sarà tare, ma con la vuoi, sarà tare, non sarà fare, ci parare, ci è già purifio, anni la tua. Infatti hai, vorrei che tanto, ma non lo fai, niente ne con ci denareo. Diciamo mi è fatto, ma le spero, Jangan bangsa ni, rumah halalan ni tanpa aku. Saru putara famu di jane, kamar diwati jangan aku. Jangan bangsa ni, amisa ni, mesin jamanan, jangan aku di faul layani. Dengan kita fa, tiada amala di jane. Ifiana kabina, mata pisane, rona tina faisene, sadira sikano, mutsuchade. Sikita nisa, rosaina pibiao, katina isa, direu saimita lau, kanu funzeni, nami akisi nareu, raya mandeni. Jangan bangsa Nai lamani, uwan ni sanani, ahangat apam larayan emonyani, o ane sarani fianarani. Jangan bangsa iraju, ufacia luvana, ci senti tunya mati tumani, sateni fulko faturu ufana, anatrare, satina sanapore, atatrare, patiri kuti tuni ne fana isanya sa, una cide, mi puede enseñar. Mati fuwati, mi fanno l'urranai, siniati, se mi fanno vanai, tantaranai, la tugaya no, sai,
Mandram-piona daholo ry tompoko a, finaritra sambo tsara. Amin'ny lahady indray ny feonantsika de manao velomo. Iza moa ty izy teo? Zakasoa Ravy a. Izy tsy hoe rehefa tsy mifanaraka le hevitra de zay fa misy zany tonga de hita hoe ridicule de tsy manam-potoana ianao hiady hevitra aminy eto a. Rehefa tonga am'sehatra ohatran'itony ianao de hitanao hoe tena marina tokoa ny teny Monsieur Fleury hoe déjà le thème zavatra hafa, le zavatra resahan'le olona hafa, de rehefa tonga am'tony sehatra itony ianao de tonga de balayenao d'un revers d'une main ny zavatra ridicule. Hitanao zao io Hermano Libertal zao tonga de isaorako tsara, ianao zao ivaliko tsara fa tsy maintsy tonga de apetraka amy toerany le olona zany mba ny eto amin'ny mbola tsy mi-comprendre ianao angamba zany, ny eto amin'ny ndao sahia de socle de communication no ampiasaina eto. Zany hoe zokena ianao zany a, fa tsy hoe zokena atao zay ananao fa avy am'le misy faux amis manko ny teny anglisy sy ny teny frantsay. Hitanao le ohatran'le rehefa tratran'ny arrêt cardiaque iny ianao de le machine le anankiroa le inona ty hoe socle iny, de provoquena amin'iny ianao a de na ianao tonga saina tonga raisonnable na ianao tsy tonga saina, zay ny style-na communication eto a. Ekeko tsy adapté am'zany ny gasy kanefany efa maromaro ihany zay niaraka teto zay de mino fa misadapty eo tsika, rehefa mety de mety, rehefa tsy mety de tonga de tsy maintsy tenenina satria milaza izy fa expérimenté izy amina communication kanefany nefa rehefa atao le ohatra fotsiny aiza anisan'izany théorie zany hoe raha ilaza tsy mety de tsy mety raha ohatra hoe à 10 000 kilomètres fa tsy maintsy hoe à 1 kilomètre. Zany ve ny olona expert-na communication de ahoana zany ny fiasan'ny audiovisuel rehefa ohatr'izany raha hijery baolina zany de tsy maintsy à 1 kilomètre an'le baolina ve? Azonao no tiako lazaina angamba ny rahalahy izy teo, Zakasoa Ravy. Mandram-peona saotra amin'ny intervention. Maromaro nareo tato amin'ny YouTube androany ary miresaka tsara mihitsy ary tena mety a, fa de mandram-peona tokony misaotra ny Lolety Pauline ato amin'ny YouTube daholo zany misaotra maromaro nareo fa misaotra ny Pinocchio koa aloha na izany ary anisan'ny mpandray anjara amin'ny ady hevitra ato izy satria rehefa hevitra tsy mitovy de andeha hiady. Loleta iza koa maromaro. Zay e, mandram-peona daholo tanin'Andriamanitra tompoko a. Raha misy diso ny teneniko mialako tsiny de mialoha, daholo ary a. Mandram-peona.